Izay no makasika an'iny fa 2 febroary 2017 2 febroary 2012 feno 7 taona katroka andro any ny nahafatan'ny colonel Ratsimandrava Richard nisy ny lanonana no tanterahana nentina nanamariana izany indrindra ho an'ny teo anivon'ny gendarmerie-pirenena arahantsika tao zao manaraka izao ny tsiahany zavanisy tamin'izany fotoana izany. Noho ny fifandirana sy crise politique ny 10 febroary 2017 no natolotry ny général Ramanatsoa ho an'ny colonel Richard Ratsimandrava amin'ny fahefana feno. Ny tanany andraikitry ny filoha-mpanjakana lehiben'ny gouvernement ary misy mpanjakana misana amin'ny fiarovam-pirenena ny colonel Ratsimandrava Richard. Enin'andro teo aoriana nefa izany hoe ny 2 febroary 2017 tamin'ny 8 ora alina no nisy nitifitra teny Ambohijatovo Avaratra amin'ny filoha-mpanjakana Ratsimandrava Richard. 7 taona teo aoriana mbola mijanona ho mistera ny raharaha na dia efa nisy aza amin'ny fanadihadiana ny sokafa amin'ny fitsarana malagasy. Izy ny filoham-pirenena ny tamin'ireny izany filoham-pirenena izany mbola tena efa vonona ho an'ny fanompotan-drazana izany fampandrosoana. Fa mikasika ny zavatra ndraisahanao teo efa ela be ny raharaina fa dia mbola mipetraka ihany zany iny mety ihany mety. Nivoaka teo anivon'ny gendarmerie-pirenena ny colonel Ratsimandrava Richard. Androany ny fanomey fotoana teny Ambohijatovo ambony ny fianakaviam-ben'ny gendarmerie-pirenena nahatsiaro ny andro ny 2 febroary 2017. Zany hoe izy nge ny famazana fitiavan-tanindrazana eo anivon'ny gendarmerie-pirenena sy amin'ny pirenena rehetra satria repoblika vaovao zany zao dia anao fampandrosoana isika gendarmerie tafiditra anatin'izany amin'ny iraka nampanaovina azy ny fametrahana firenena sy fandriam-pahalemana ary fiarovana androm-panjakana dia tena ilaina dia ilaina izay satria nanome ohatra tsara ny fanompotan-drazana sy ny fahafoizan-tena ho an'ny tanindrazana. Nanatrika ny fotoana teny Ambohijatovo Avaratra ihany koa ny solotenan'ny fianakaviana ny colonel Ratsimandrava Richard. Misaotra ihany koa tamin'ny fanomezana izay nataon'ny gendarmerie-pirenena teo dia mirary soatrano antsika rehetra izahay araky ny targetra moa zany dia ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana no tokony isy eto amintsika tsirairay avy. Tao anatin'ny firaisan-kina ny gendarmerie-pirenena nanatanterahana ny lanona-pahatsiarovana amin'ny 7 taona nahafatan'ny colonel Ratsimandrava.